lavantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka amin'ny fandarana Madimaso indray ny tenanay. Androany dia mbola hianja sy lalaina no manolotra amin'ny fandarana ho anareo any an-tokantrano any. Loha hevitra izay arosonay aminareo amin'ity herinandro ity dia mifahefana ka ireto avy ny fanontaniana miaraka amin'izany. Fanontaniana voalohany, inona no tianao? Vola sa fahefana? Fanontaniana faharoa, manova toetran'olona ve ny fahazahoana fahefana? Eny satria fanontaniana fahatelo, mbola mety a Madagasikara ve nanomezana fahefan'olo tokana anjakazaka amin'ny vahoaka? Ireto indray ary ny vidéo azonay avy any aminareo nandritra an'ity herinandro ity. Inona no tianao? Vola sa fahefana? Zany hoe miankina amin'ilay fahefana hoe fananam-bola miankina amin'ny toe-tsain'ilay olona ihany koa zany eo ma hoe tsara saina anazy na hoe maharatsy saina anazy. Raha amiko manokana aloha ny fahefana sarotra be ny teny aloha izy vola sa fahefana satria ny antony a le ara-bola aloha tonga dia ohatran'ny hoe fitiavan-tena be. Ny fahefana koa amin'ny lafiny anankiray tonga dia mampisongadina be hoe voninahitra zany le tadiavin'le izy. Dia eo le antony amiko manokana misalasala be hoe vola sa fahefana satria le zava-misy amin'izao fotoana izao zany efa manahirana be hoe inona ny antony andraisana le fahefana. Aminahy aloha dia ohatran'ny hoe mitovy ihany ny vola sy ny fahefana satria rehefa mahazo fahefana ny olona iray dia manangona vola. Karak'ilay madinika aloha dia teo ilay vola ihany no tena sampihavantsika. Raha zaho manokana zany dia raha omena fahefana dia anasavako vahoaka ilay izy dia tsara ilay izy raha amin'izay. Fa ilay vola koa ny mirolanitra ilay vola no vanina. Ilay vola raha ohatra hoe anasavako vahoaka koa dia tsara, raha omena fahefana ka anasavako vahoaka dia tsara. Aleo mena fahefana. Tsy mbola le vola aloha vola tsy mety loatra ho fahefana. Raha zaho manokana zao, aleoko mena fahefana. Aleoko mena fahefana. Ny antony mantsy rehefa mahazo fahefana ianao dia tonga ho azy koa ny vola. Raha omena fahefana satria ny antony hoe ny fahefana ahafahanao manao zavatra anankiray fa ny vola tsy ahafahanao manao na inona na inona. Ka io indray zany misy le olona zany lafa manam-bola dia tsy tian'le tsy lafa manana mbola izy dia le fahefana zany tadiavina ohatrany karazana hoe sehosehoana sisa zany le izy fa le vola izy efa manana sinao ohatr'izay le izy zao ray. Na aloha raha ohatra hoe mbola tena amiko manokana natao hoe mpitondra dia tena atao hoe tia tanindrazana. Mbola tia tanindrazana zany dia mpanompo ny vahoaka izy dia tsy mety raha hoe ny vola no ambony farany vahoaka. Zavatra mitovy ihany zany vola sy fahefana zany satria izao manko raha ohatra ianao manam-bola dia manana an'ilay hoe pouvoir monétaire na fahefana vola afaka mividy izay tianao ianao amin'ny tany ohatrany hoe mbola mahantra Madagasikara amin'ny vahavany lalàna afaka mividy ianao hatrany fitsarana raha ohatra zany misy raha ohatra hoe any amin'ny maizimaizina dia izay le atao hoe kolikoly dia izay no atao hoe pouvoir monétaire. Raha manana fahefana koa ianao dia azonao ampiasana ilay izy itadiavam-bola. Pouvoir ohatrany hoe pouvoir fahefana eo amin'ny fitondrana zany dia atao hoe le fahefana lasa ohatran'ny itadiavam-bola. Efa manana ny karamany izy ny olona manana fahefana aloha hoe manana fahefana zany dia manam-bola be mikarama be zany dia misy manita-kevitra ny sasany ohatrany hoe mandray kolikoly ohatran'izany ho an'izay tsy mafety ela dia lasa fitadiavam-bola ilay izy dia mameno paosy rehefa mahazo fahefana. Ka raha hoe fahefana sa vola, ny olona manana vola ataoko dia manana fahefana ary ny olona manana fahefana dia manana vola fa izay tafiditra amin'ireo voalohany aminao dia izay no fahefana voalohany azonao na vola na le fahefana pouvoir eo amin'ny fitondrana. Vola aloha tiako satria vola raha ohatrany hoe vita vola daholo zany ny fahefana rehefa aminao vola dia aloha zany manam-bola aloha zany fa fahefana zany vao vidim-bola rehefa tonga fahefana ianao.
manova toetran'olona ve mifahazahoana fahefana eny satsia voaka misy koa nefa tsy miva ihany koa fa manararoatsan'ilay fahefana nanana za zany raha mahita ny manam-pahefana malagasy a dia manam-pahefana malagasy za zany tena mahita mihitsy fa manaraka kolerana politika dia rehefa manohana politika izy dia tsy maintsy hoe donko mienina mpanao politika vola dia miova amin'ny fahefana eo am-pelantanana matetika tsy dia tena hoe miaro loatra fa tsy maintsy hoe miaro izay ho an'ny olona rovana tsarakaraka ny fampanantenana nomeny le izy fa raha ohatsy ry zareo ka nampanantena ka nitanterahany fampanantenana nataony mahafinaritra be le izy fa rehefa azony zareo le fahefana dia tsy tanterany le zavatra nampanantenany tamin'ny vahoaka tamin'ny io ndray zany arakaraka le olona fa misy izy hoe mahazo fahefana tsy miova ny toetrany misy izy mahazo fahefana miova be ny toetrany zavatra misy zany eto amintsika misy sasany miova hoe asa hoe tsy toy ny pôziny taloha sasany mitovitovy amin'ny toetrany taloha na hoe manam-pahefana ary izy Hatramin'izao aloha ny fitsindrarana misy teto Madagasikara mitondra ny aina nanjaka rehetra teto dia nanova mitoetra ny olona ny fahefana satria vola no ambony tamin'izy ireo zany hoe dia mpitondra teo dia sady nanao paosy daholo fitiavan-tena misy ihany nalalaka nefa ambonimbony koa ny ho anazy maleo tena ny fitiavan-tena zany ka ny vola zany no ambony izy ireo fa tsy fitiavan-tena ny ambony tonga tonga tsisy fitiavam-bahoaka tena manova mihitsy ka fahefana tena marina mihitsy tena manova toetra ny fahefana satria arakaraky ny toe-tsainy tsirairay ihany koa io fa tsy voatery hoe mampimanova toetra ny fahefana miankina amin'ny le olona mahazo fahefana zany io zay ny amaritako an'le izy amintsika malagasy le izy mbola tsy zakatsika no manana fahefana satria zay tonga manana fahefana io zany no tokony lalàna tena miova tena raha le fahefana anazy tena miova tena le olona zao zany raha mahazo fahefana miova ny zavatra lazay mihitsy raha ohatra zany tsy resitsika hoe manao propagande sa dia miova ny zavatra eritreretiny izy zay projet projet de société dia tsy mitanterahany zany fa miova lasa tena daholo melo le mahazo fanjakana rehetrarehetra mahazo fahefana fa tsy misy vahoaka zany le tonga hatramin'izao zay fahitako azy fa dia fitokotena mamelo koa zay raha malala koa rehetra vahoaka mimahatsy mbola mety amin'ny Madagasikara ve mifanomezana fahefan'olo tokana anjakazaka amin'ny vahoaka azavao ny hevitrao tena raha manokana aloha ohatrany tsy mety satria ny olona anankiray manko io fahefana io manko manova toe-tsain'olona betsaka io dia eo le teneko tamin'ny voalohany miankina amin'le zay toe-tsain'olona zay ihany le izy io miankina amin'ny olona tsirairay satria zany fahefana zany tsy azo omena fotsiny amin'izao fa miankina amin'ny olona verika any miankina amin'ny toe-tsain'ny olona tsirairay zany izy io fa tsy ny olona samy manana le saina misy sy ny fieritreretana dia sarotra be ny amatra an'izay hoe omena fahefana le olona hoe omena rehefa be amin'ny vahoaka zany manome fahefana dia izay zany olo izy raha aminahy manokana dia tokony miainga avy amin'ny vahoaka ny fahefana zany fahefana miainga avy amin'ny vahoaka ny fahefana dia ny fanomezana lalàna dia izay no ampiarina amin'ny fanjakana fahefana tokana manjakazaka vahoaka tsy mety fa tsara ny hoe miaramiaraka tsy dia hoe manjakazaka zany fa eto amintsika koa zany efa garana loatra ka somary mila hoe olona tena discipliné le mitondra zany tsy mety satria efa tena garana loatra ny zavatra enasika hatrany am'kely hatrany am'lehibe zay mahazo fahefana zany manjakazaka tsy mety
mampiasa le fahefana tokana tena tsy mety an'ny malagasy tsony ndray kosa aloha hoe fahefana n'olo tokany fa raha ohatra ny hoana manokana dia mila fahefana hatrany fotony io ohatra hoe mana tena hoe fahefana voavana amin'ny filoam-pokotany mba ahafahana tena mba hoe mampivelatra sy mampifehy any zavatra rehetra misy ao anatin'le tontolo iainan'le vahoaka malagasy zany tsy mety raha mivahoaka amin'olona anankiray ny fahefana fa tsy maintsy décentralisé-tsika zany le izy aparitaka ilay fahefana mba samy anana daholo ny olona rehetra ka efa nandalo teto amintsika daholo enge zany hoe fahefana hoe resaka fahefana ohatry zany efa nandalo teto amintsika daholo ary fahefana olo tokana foana zany manjaka eto amintsika ny olona mitondra eto amintsika zany ny olona mitondra fanjakana eto amintsika tsisy niomany zany koatra parazara daholo tsika ao anatin'ny fifidianana anatin'ny propagande ny kandida rehetrarehetra ho ahy manokana mila mitsafidy ny mitondra zany anatanteraka zay araka zay teniny sy fampanantenana ataony ary rehefa tsy anatanteraka zay teniny ataony ao anatin'ny fotoana fotsiny mba ambo miendrika ny tolom-bahoaka ohatra ny tamidinymetirely fanonganam-panjakana mbola mety miatrika Madagasikara zany tsara fanonganam-panjakana tsy zany hoe tolom-bahoaka zany fa hoe satria tsy mety ny atao mitondra tsara kokoa ny fanonganam-panjakana raha tsy manatanteraka ny teniny zay fitondran-lahiny eo ilana zany tsaratsara koa manao be ny rano maty tsara amin'ny vahoaka zay olona lany eo raha eto Madagasikara aloha dia tsy mety raha mena olo tokana ny fahefana satria ny antony tsy mampetana eto Madagasikara tsinona dia afaka manao zay tiany atao raha olo tokana le izy fa raha olona maromaro manko no mitambatsa manafaka an'le fahefana dia mba afaka kokoa zay satria avaten'ny vahoaka no miainga ny fahefana fa tsy tonga dia ny olo tokana ohatra tsy mety aloha raha amiko za samy rerana ny hevitra satria olo tokana zany tonga amin'ny loatra olo tokana be dia mbô vahoaka ny azo tokana tsy mbala ohatr'izay mazava mihitsy raha am'izao vanim-potoana sy andro iainan'ny vahoaka malagasy zao aloha zany dia tsy tokony ety amin'ny vahoaka tsony zany etaetra zany satria zay nefa raha fijery azy ao anatin'izay ny hoe tsy fitatahana tsy dia tsara kanefa le zay lefa fanotonan'le fahefana zay mihitsy no tsy mety dika zany tsy mety amin'ny olo tokana ny fahefana eto Madagasikara raha raka ny valim-panontaniana azonay avy any aminareo mahakasika ilay fanontaniana hoe inona ny tianao vola sa fahefana dia maro isika no laza fa ilaina ny fahefana satria rehefa azo ny fahefana dia azo ho azo ny vola tsy vitsy ihany koa nefa isika ireo izay laza fa ilaina ihany koa ny vola ary tsy voatery manam-pahefana izay vao manana ny vola mahakasika ilay fanontaniana faharoa indray izay manao hoe manova toetran'olona ve ny fahefana eno isika satria rehefa tonga eo fahefana ny olona iray dia lasa tity kely lasa tsy mijery fa tsy ny manodidina azy sy ny fianakaviana fa adinony ny vahoaka izay ny fidy azy momba ilay fanontaniana fahatelo izay manao hoe mbola mety a Madagasikara ve any fanomezana fahefana olo tokana anjakazakana dia maro isika no laza fa tsy mety intsony satria tokony ho zarazaraina ny fahefana izany hoe manomboka any amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny ambony indrindra mba hisiny ny fanorenana ifotona misy kosa nefa ireo laza fa tsy mety izany biby tsy misy lohany izany dia zay izay indray fandarana azonay natolotra taminareo nandritra nyity herinandro ity fa manome fotoananareo indray izay amin'ny latsinainy toy izao mivoaka ny thème eny ary dia ampatsahivina hatrany isika fa isy ilay grand jeu izay karakarainay atsoatsy manasanareo izay anaraka tsy tapaka ny fandaharana anaraka tsy tapaka ny pejy ihany koa azadiny manaraka tsy tapaka amin'ny page Facebook Madimaso fa ao ny hitanareo andindiny manaraka izany dia manasanareo izay andray anjara na amin'ny commentaire zany na amin'ny partage zany na amin'ny j'aime zany dia manasanareo ihany koa andefa vidéo raha ohatra ianao ka tsy manana olona anaovana vidéo dia afaka manao vidéo selfie ny tenanao Madimaso teninao tenitsika